Niakatra be ny mbarapana tatoato zay ary niakatra atoraka zany ihany koa ny hafanan'ireo olona izay mpanao politika indrindra fa ireo mpanao politika izay tena mafana fo amin'izao ankehitriny izao ka isan'izany i Marc Tatandraza izay nahitana fiakarana mafy dia mafy mihitsy tamin'ity herinandro ity izay niresaka atao amin'ny pejiny tao moa i Marc Tatandraza ary naneho natezerany mahakasika ny zava-misy any Bekilandro ihany noho izay resaka halabato etsero izay ary nilaza moa ny tenany fa tsy hanaiky hatramin'ny farany ary vonona hijoro sy hiady na hoisy raha Mandrika aza hoisy hatrany. Ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka n'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Araka ny efa natsipy terim-piandohana dia hiompana bebe kokoa amin'ny izay hatezerany Marc Tatandraza izay isika ato anatin'ity video ity. Fa milohany izay rehetra izay dia andao aloha harantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Any Antsy maty voatifitra i Pierrot izay mpangalatra omby sady mpampiorohoro vahoaka any ambanivohitra any. Malaza ho manao ody gasy mahery vaika ary tsy mety voasambotra rehefa avy mandrava na mangalatra omby ka mihorohoro ny vahoaka any ambanivohitra rehefa mandre ny anarany izany Pierrot izany fa indrindra ny any amin'ny commune Anahidrano, Ankerika, Ampandriankilandy ary Ambodimandresy sy ny sisa iny. Tamin'ny andro ny 17 Desambra 2024 dia nahazo vaovao momba azy ny komandin'ny vondrotom-paritra ao Antsy ka nandeha nisambotra azy tao Analamanga. Nofatorana rojo vy izy rehefa voasambotra saingy tsy fantatra ny fomba nahafahany ny namaha azy. Avy ratsy ity farany izay nikasa hamono kapiteny hery komandin'ny vondrotom-paritra ao Antsy ka voatery nampiasa fitaovana tena ampelantanany ny komandin'ny vondrotom-paritra nitifitra any Pierrot izay dahalo ary izao matitra drano izao. Vaovao tsara ho an'ireo tantsaha ambanivohitra izay manadriranantsy rehefa manakaiky ny fety sy ny farany taona tahaka izao amin'ny asa ratsy famporohorona ataon'ny Pierrot sy ny ekipany izay mandrava omby any an-toeranany ity vaovao ity. Mitohy ny ezaka ataon'ny zandary amin'ny fampandriam-pahalemana anatin'ny vondrotom-paritra ny Antsy izay ahitana distrikta 3 Analalava, Antsy, Bealanana. Andro ray taloha kelin'izay ihany dia dahalo raindahiny avy nangalatra omby tao Mangako commune Ambodimandresy maty voatifitra nandritry ny fifanjevony ny mpitandro ny filaminana avy ao amin'ny tafika malagasy ary tafaverina ny omby avy nangalariny ary basy lavaroa izay vita tanana azo niaraka amin'ny bala araka ny fanazavana hatrany. Midika izany fa tena manao aintso zavatra ny mpitandro ny filaminana any amin'ny faritra Sofia iny mba hampandry fahalemana ny tany any an-toeranany. Mbola any amin'ny faritra Sofia any any Port Berger any taolampaty nisy tao Tsaramandroso gara. Noho ny hasin'ny razana dia tsy lasa lavitra ireo taolampaty heverina ho nisy nangalatra natao anaty harona tsy lena mainty ka tavela tamin'ny toerana anankiray tao Port Berger tao. Olona nikasa hakahazo Noely atao haingon-trano amin'izao fiatriana ny fetin'ny Krismasy izao no nahita ireo taolana maro niparitaka tao anaty krihatrala tao Tsaramandroso gara ka niantso ny mpitandro ny filaminana sy ny manampahefana teny fotony. Nofinosina lamba fotsy izy ireo avy eo nalevina tsy lavitra ny toerana nahitana azy araka ny fanazavana hatrany. Eo amin'ny resaky ny lalamby indray dia havaozina izany izay mampitohy any Antananarivo renivohitra sy ny Toamasina. Nanao fangatahana ny vahoaka ny faritra Antsinanana tamin'ny alalan'ny député any Brickaville tamin'ity herinandro ity. Nanararaotra ny taraina izy ireo nandritra ny fandalovan'ny filohan'ny Repoblika tao Andekaleka. Nambarany inga député fa sahirana ny vahoaka amin'ny fifamoivoizana indrindra ny famoahana vokatra any an-toeranany. Ny volovary sy akondro sy sakamalao no fototry ny fiveloman'ny vahoaka any amin'iny faritra iny.
nanao antsoavy arak'izany izy ireo mba hamerenana ny fiarandalamby. Namaly zany avy hatrany ny filohan'ny repoblika fa ho atao ny fanamboarana lalamby. Orinasa telo no nifampiresaka taminy mahakasika ny asa fanavaozana ny lalamby izay mampitohy any Antananarivo sy Toamasina ity. Orinasa Egyptianina sy Sinoa ny roa amin'izy ireo ary ny ray kosa mbola ho fantatsika miandalana eo. Hanao ny fizahana rehetra ireo orinasa ireo, ny asa tokony ho atao mialoha. Notsindrin'ny filoha Andro Rajoelina fa tsy maintsy mahita fiarah-miasa ny fanjakana ahafahana manatotosa io tetikasa io. Hifameno amin'ny lalambe migodana ny fanavaozana ity lalamby ity ho izy hatrany ary hanamafy ny fitaterana entana indrindra ireo entana stratégique tahaka ny vary, ny simenitra, ny solika ary ny vy. Eo ihany koa ny famoahana vokatra ireo tantsaha ary tsy lasa-danja amin'izany ny fitaterana ny olona izay mivezivezy. Mbola eo amin'ny resaky ny famahana ny olana izay hita fa manahirana voaka izay dia tafiditra amin'ny famahana ny olana ny famokarana angovo. Nambaran'ny filohan'ny repoblika Andro Rajoelina fa afaka andro vitsy fa efa napetraka ny vato fototra ny tetikasa fanamboarana centrale hydroélectrique ao ranomafana izay eo amin'ny renirano kopa miala eo amin'ny 90 km any Antananarivo ity toerana ity. Raha ny hazo ny lalam-pirenena fahaefatra iny hamokatra angovo 420 megawatt ity centrale hydroélectrique ity izay ao ranomafana ity ary hamaly ny 300 ny filany tambazotra iraisany Antananarivo na ny ria. Andao amizay ho resantsika ny mahakasika ny fanambarana izay nataony Tatandraza Marc tamin'ity herinandro ity izay nanaitra ny besin'ny maro moa raha vantany vao nahita an'izay fanambarana Tatandraza izay. Tezitra mafy sy nalahelo i Tatandraza ary tsy voatanany tsony ny hatezerana izay ka tsy maintsy navoaka ny ampahabe maso ihany ny sorosoritra n'izany hatezerana izany. Nilaza mazava tsara izy tao amin'ny pejiny tao fa izy dia Marc Tatandraza fa tsy ravalomanana na ihany koa antoko-timo fa izy dia efa orange hatramin'ny ra izay mikorina ao anatiny ao ary tsy matahotra basy na tafondro ny tenany ary voniko iady hatramin'ny farany ihany koa. Tsy matahotra na hisy raha mandrika aza ho izy hatrany rehefa hikatsaka ny fahamarinana ny tenako araka ny nambaran'ny Tatandraza raha nilaza ny hatezerana izay ary tsy anaiky lembenana hatramin'ny farany izy manoloana anio voka-pifidianana any Bekilendro io izay no ampangainy fa tena feno hosoka araka ny voalazany ombenimbieny hatrany. Ka noho izany dia tsy hijanona amin'izao fotsiny ny tenan'izy ireo fa tsy maintsy hidina andalambe ary hanao an'izay fitokonana izay ho izy hatrany raha nilaza ny hatezerany tao anatin'ny pejiny tao ary nampitandrina mafy izy ho an'ireo zay minihana angalabato zay fa tsy maintsy ho mafy ny ady araka ny nambaran'ny Tatandraza hatrany. Maro sahady moa ny gaga sy talanjona raha vantany voanandre izay fanambarany Marc Tatandraza izay. Asa raha tena ho vitany tokoa izay hidina andalambe hitokona izay ary na ho isy raha mandrika izay sa resaka tia nahatavy fotsiny. Izay sy zay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadindro ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia miratsoa.